Katratramin'ny 504 miliara metatra toratelo ny petrole sy gaz sy voajanahary tahiriziny faritra azo trandraina ao amin'ny nosy Journal de iray amin'ireo nosy 10 amin'ny îles éparses ny ronany ny resaka teo amin'ny fitondrana malagasy sy ny fitondrana frantsay. Angatantsika malagasy ho fananantsika manokana sa iaraha-mitantana amin'ny frantsay ireo nosy ireo. Mbola zakazaka amin'ny fiarahana sy fanohanana ny filoham-pirenena izao ny tena paika ataon'ireo mpanao politika ankehitriny. Mironana ny fanjakana tsy ahitana mpanoratra matanjaka ary ve isika ankehitriny. Inona no mety ho ataon'ny filoham-pirenena manoloana izany? Manerana ny Madagasikara no hakana ireo akora anamboarana ny arona vita malagasy. Antony iray mety ampiovaova ny vidin'ny asa tanana vita malagasy, ny tsy fisian'ny akora na ny fahasarotan'ny fiakaran'ireo akora ireo eto an-drenivohitra. Arona vita malagasy 10 alina no ahondrana ny velany isan-taona ankoatra ireo lafo eto amin'ny tsena anatiny. Fanokanana sambo miisa 40 tao anatin'ny 2 andro tany amin'ny firenena 5 samihafa. Io indray no zava-bita miavaka entina aminao anio. Croisière Viking, orinasa fanta-daza amin'ny fanamboarana sambo, no androbaka ny diplôman'ny Guinness tamin'ity indray mitoraka ity. Ny andindininy avy hatrany. Lasany platy kabone madio mora diovina satria namboarina manokana ty kabone lasany platy ty hanamora ny fandehanan'ny loto ho any tosy sy ny manodidina be masoandro ankady manga fiombonana andranona ohatra ambodrapeto sy ny sisa efa tonga eto aminareo ny kabone madio manatona anyreto toeram-pivarotana ireto. Kabone madio misy karazany hafa maro isafidianana. Za yahay. Miarahaba tomboky lahy sy tomboky vavy, tonga sao anatin'ny fampahalam-baovao ny KOLO TV amin'izao ariva izao izay anasananao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Ny pejy toe-karena avy hatrany anomboantsika ny fampahalam-baovao amin'ny ity ariva ity efa narahintsika teto amin'ny fampahalam-baovao ny KOLO TV fa nanomboka ny 3 martsa lasa teo nisy ny fanaramaso ny fampidirana ny hetra eto Madagasikara araka ny lalana ankapobe mifeny hetra ka natanterahana fisavana tampoka tamin'ny mpamongady rehetra. Tanjona raha ny fanazavana avy amin'ny DGI ny fampiarana ny varotra misy faktiora araka ny voalazan'ity fanambarana ity. Namafisy ny fanambarana ihany koa fa tsy fanarota-pahefana no nisavana ny vatasariana fa fampiarana io lalàna io araka ny fanazavan'ny DGI. Ireo mpamongady mpanafatra entana ary ny orinasa lehibe no voakasika ity hetsika fisavana tampoka ity. Tsy ho voakasika izany ireo mpanjifa ho fanamafisana ny politika momba ny hetra sy ho fanafoanana ny fitsoahana amin'ny fandoavan-ketra no antony tao anatin'izay hetsika natao izay ary 4.5 isanjaton'ireo mpamongady tokony nanaovana fisavana dia tsy hita popoka avokoa. 2.2 isanjaton'ny mpivarotra nosavaina no tsy mampiasa faktiora. 2.2 isanjato no mividy entana tsy misy faktiora ary 5.2 isanjato no manome faktiora tsy ara-dalàna. Angatahitsika malagasy ho fananantsika manokana sa iaraha-mitantana amin'ny frantsay isan'ny fantatra fanoronan'ny resaka teo amin'ny fitondrana malagasy sy ny fitondrana frantsay ny momba ny fiaraha-mitantana ireo nosy 5 antsoina hoe îles éparses sy navy ireo arenakopon'ireo nosy ireo mahatonga azy ireo tsy azo idivirana ankehitriny ny valin'izay ao anatin'ity fanadinana hoentin'ny iltasin'izao ity. Efa tamin'ny taona 7 sy 700 no nanome toromarika ho an'ny firenena frantsay ny firenena mikambana amin'ny tokony amerenana ireo nosy 4 ao amin'ny lakandranon'ny Mozambika dia i Europa, Basasta India, Journal de sy ny nosy glorieuse amin'ny fanjakana malagasy. Any Madagasikara ireo nosy ireo teo alohan'ny taona 570 raha ny lalàna iraisam-pirenena sy ny vizakamanana vokatra izany. Taorian'ny fanjanahantany kosa dia tsy naverin'ny frantsay intsony izany. Mikasika ny ambonin'ny tany sy ny hitamaso, maro ireo arena fantatra fa mahasarika amin'ireo nosy ireo ary isan'ny ajiana momba ny fitantanana azy. Tononiko manokana ohatra ny île glorieuse dia misy activité touristique ary mandeha be ny
plongée sous-marine any. Manarak'izay koa reo îles éparses reo dia toerana fitobiana biby isan-karazany. Ohatra zany eo amin'ny Juan de Nova misy an'ilay hoe fou masqué, fou à pierre rouge, régate noire, flamant rose, misy maromaro miaraka amin'ny tortue marine. Vokatr'izay dia misy ny phosphate be lehibe amin'ireny toerana ireny, indrindra fa amin'ny Juan de Nova. Tsy ireo harena ambonin'ny tany ireo anefa ny tena zava-dehibe. Ny harena an-dranomasina sy ny faritra azo trandrahina ara-toe-karena ny tena hiajiana mafy. Hatreto, tsy misy ny fanadihadiana nataon'ny firenena malagasy ahafahana mamoaka marina ny hadirin'ireo harena ireo. Ny fanadihadiana nataon'ny firenena samihafa, indrindra ny Frantsay kosa no nahafahana namaritra fa hatramin'ny 504.2 miliara metatra toratelo ny petrolina sy gazy voajanahary tehirizin'ny faritra azo trandrahina ho an'ny nosy Juan de Nova fotsiny. Fantatra ihany koa anefa fa hatramin'ny 520 tahirin-tsolika tsy mbola voatrandraka maneran-tany no hita atsy amin'ny ila-bolan-tany atsimoka isan'ny goavana amin'izany ny ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika manodidina ireo nosy kely ireo. Efa nisy ny fanomezan-dalana nomen'ny fanjakana Frantsay mikasika ny fitrandrahana solitany ao amin'ny faritra roa ao amin'ny Juan de Nova. Efa nanome alalana ihany koa i Madagasikara tamin'ny alalan'ny Omnisy ao amin'ilay faritra antsoina hoe Belo Profond. Isaky ny misy ny fiovana mpitondra eto amin'ny firenena, voaresaka hatrany ny momba ireto nosy feno harena ireto. Efa hatry ny ela no nisy fifampiadiana varotra teo amin'ny firenena roa tonta amin'ny fitantanana azy izany. Amin'izao fivoahan'ny filoham-pirenena any Frantsa izao andrasana ny fivoaran'izay fifampiresahana izay. Lafy ny fiarenkarena, jony sy fiompiana koa mamborona, ireo no antom-piveloman'ireo tantsaina eny Ambotrimanjaka taorian'ny akaran'ny vokabary tamin'ny volana janoary farany teo. Mahafeno ny filana ilaina amin'ny andavanandro amin'ny ankapobeny ireo ho an'ny jono 5,000 ariary isaky ny kilao ny vidiny eny Ampotony. Mbola miandry amin'ny fetin'ny Pasika sy ny fetin'ny fahaleovantena kosa vao afaka amidy ireo akoho mamborona ireo. Manodidina ny 2,000 ariary isan'andro ny vidin'ny sakafon'ireo biby fiompy ireo. Fanadihadiana manokana natao momba ny fiapiana ny tantsara efa vita ny fampiakaram-bary no tanterahiny Sitraka Ravoniarison. Vita ny vary aloha, andrasana indray ny fitaopam-bolena manaraka. Mipetrapotsy ny tany noho izany ka lasa ampiasain'ny tantsaha amin'ny fomba maro samihafa mba hanampiana ny fidiram-bola. Miovaova araka ny vanim-potoana izany amin'ny ankapobeny. Manaraka tetiandro ireo asa atao ireo. Ho an'ny Ambotrimanjaka, saika misy anton'asa atao foana mandavataona. Ho an'ny mponina ety Ambotrimanjaka zany dia izy aloha dia tsy lany atao satria raha fa varatra ohatr'izao zao dia miakatra ny trondro, maka trondro daholo ny olona. Dia tonga indray ny ririnina dia any amin'ny fanaovana biriky indray izy mandeha. Vita indray ny biriky dia efa miditra indray ny fambolena. Dia mikarama, mijinja vary, mamboly, ohatr'izany. Tsy dia misy miresaka firy nefa ny sehatra azo ampiroboroboana ho fanampiana ny tantsaha ny fampiasana ny tany amin'ny vanim-potoana tahaka izao. Maro amin'ireo tantsaha no manao antoka ny vary niakatra mba ahafahana mindram-bola anaovana fitadiavana hafa indray. Ho an'ity tantsaha-pamboly vary ity, miankina amin'ny tetiandro ny famokaram-bary no andamina ny sehampiariany hafa ataony. Zay zany moady me manomboka mamafy vary dia manomboka septambra no manetsa dia janvier mampakavokatra dia efa vita izay dia maka trondro zay manarato dia ao amin'ilay manarato iny ny velomana amidy ny trondro. Telo volana eo ny fe-potoana aretan'ny fanjonoana, fanampinasa ataon'ireo tantsaha izany mandra-piandry ny famafazana ny vary amin'ny volana May. Raika hatramin'ny 3 kilao isan'andro eo ny trondro azo ny tantsaha iray. 5,000 ariary no amarotany ny kilao eny Ampotony. Miovaova arakaraka ny fiodinan'ny volana nefa izay vokatra azo izay. Tsy maro toerana arak'izany ny vola miditra amin'ireo tantsaha raha hifototra amin'ny asa io irery. Saika mipakoha amam-borona ireo tantsaha arak'izany amenoana ny vola miditra aminy. Manaraka tetiandro ihany koa ny fanatanterahana izany. Vao miditra ilay rano tanim-bary io zany dia mampiditra vorona zay. Dia eo amin'ny septambra eo dia avoaka izy janvier.
ohatra hoe miditra indray apiditra indray zay janvier avoaka izy paka. Fandanina amin'le sakafo aloha arakaraky ny fahalehibiazana. Raha ohatra mbola kelikely izy aloha dia eo amin'ny atao hoe efajato sy arivo isan'andro eo ny lany raha manodidididina amin'ny 10 na 20 no ompianao. Dia arakaraky ny fahalehibiazan'le vorona. Ohatra hoe araka hoe mitombo izy zany, rehefa mitombo izy dia mitombo ihany koa le sakafo omenao azy. Noho izay masonkarena izay, eo amin'ny 7 arivo ka hatramin'ny 2 alina eo ny vidin'ny gana rehefa vanim-potoana ny fety. Vokatry ny vidiana fahefa amin'ny vidin'ireo mpanjifa nefa, zara raha mahalafa koa amam-borona izy ireo na rehefa akaiky fety aza. Mba ahafahana miatrika izay, avadika vola avokoa ireo vokatra azo amidy. Ity ren'omby ity izao mamokatra ronono eo amin'ny 10 litatra eo rehefa voateraka, manomboka amin'ny 500 ariary eo ny hamarotana ny litatry ny ronono. Na izany aza, hatreto sarotra ho an'ny tantsaha ary saika iombonana ny eran'ny Madagasikara io olana io, sarotra ho azy ireo ny manangana orinasa mba ahafahany miditra amin'ny tena fandraharahana amin'ny fambolena sy ny fiompiana tahaka ny hita any ivelany. Mbola iverenantsika ihany izay lafy ny fiarakarena izay rehefa vonona ny sary fa hivadika eo amin'ny pejy politika aloha isika. Niaona tamin'ny sekretera jeneraly ny vondron'ireo firenena amin'ny teny frantsay na ny OIF sy ny ministra frantsay Laurent Fabius sy ny filoha malagasy tany Frantsa. Taorian'izay ny vahiny tao amin'ny RFI ny filoha ka nanteriny tamin'izany fa isan'ny manantena ny hijoroan'ny gouvernemanta amin'ny herinandro avy io ihany koa izy. Nanteriny ihany koa fa tsy mahakasika ny filoha-pirenena ny fanazavana no entin'ny HCC momba ilay resaka maro anisa eo anivon'ny anteny meram-pirenena. Momba ny marika Ravalomanina kosa indray dia nanteriny fa afaka manampy amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ity farany raha tena tia tanindrazana dia any ivelan'ny Madagasikara aza ny tenany. Mbola azakazaka amin'ny fiarahana sy ny fanohanana ny filoha-pirenena izao no tena paika ataon'ireo mpanao politika ankehitriny. Tsy mbola hita taratra mazava araka izany izay ho mpanohitra izay manana ny toerana ihany koa eo anivon'ireo andrim-panjakana misy. Araka ny voalazan'ny lalam-panorenana moronany amin'ny fanjakana tsy ahitana mpanohitra matanjaka ary hoe isika ankehitriny inona no mety ataon'ny filoha-pirenena manoloana izany fanadihadiana hoentiny hitovy Rakotondravony. Mbola miaka ny toeran'ny mpanohitra raha tsy aivina ny fitondran'ny amiral Dider Tsiraka tsy nahitana mpanohitra fa natanjaka tokoa ny Arema dia ireny niarahana hita ireny no ny hafarany indroa niongana. Torak'izany ihany koa ny an'ny tim izay zary toa lasa nandeha irery na dia nisy mpanohitra vitsivitsy aza ary mpanohitra tsy nahazo sehatra fa mpanohitra narany fotsiny ihany. Zara raha nahazo ny 2,5 tamin'ny anteny meram-pirenena dia ireny niarahana rita ireny ihany koa ny vokany. Raha nihita nandritra ny fitondrana roa ireo dia ny harem-pirenena sy ny volam-bahoaka izay tantanany aza dia nalalaka tamin'izany ny fanjakana. Ankehitriny indray na dia voafaritry ny lalam-panorenana aza ny anjara toerana lehiben'ny mpanohitra tsy mbola misy say milaza ho mpanohitra ny rehetra eny hatramin'ireo izay nitana ny laharana faharoa tamin'ny fifidianana izay filoha-pirenena. Ankilan'ny fikorontanana eo anivon'ny anteny meram-pirenena vokatry ny fampiasana ny fitsipika anatiny izay mifeny olom-boatendry ny tetezamita. Hatreto aloha na ny antoko havana aza milaza fa mila jerena aloha ny politika mpandrosoana izay entin'ny filoha vao hita eo indray ny toerana ho raisin'izy ireo. Ny lalàna mikasika ny mpanohitra zany na hoe loi de l'opposition dia mbola tsy mazava aloha hatreto, indrindra fa ao anivon'ny parlement zany anivon'ny assemblée. Ary fantatsika fa ny projet de loi ny mikasika ny mpanohitra koa mbola tsy mivoaka mazava ho azy zany, mbola tsy mivoaka zany règlement interne ny lalàna mife zany an'ireo mpanohitra. Moa ny programme mpanjakana ny programme ministériel zany ny programme gouvernement mbola tsy mipetraka eny amin'ny parlement sy ny gouvernement mbola tsy mipetraka. Ahoana moa ny ilazanao hoe mpanohitra ianao na tsy mpanohitra, anohitra inona? Raha ny zava-misy ankehitriny raha ny lalàna misy no jerena indrindra ny lalam-panorenana dia mety hitarika amin'ny famolavolana lalam-panorenana vaovao izany araka ny feo mandeha ankehitriny. Noho izany mety ho tonga amin'ny fanafoanana ny anteny meram-bijoro ankehitriny ny fandehan-draharaha izany no fahefana feno ananan'ny filoha. Rehefa foanana moa zany ny constitution normalement zany tokony miravo miaraka amin'izay koa zany ny institution izay mipetraka eo aloha, fa azon'ny filoha atao ny miteny hoe noho ny nécessité absolue ny firenena zany mahita hoe tsy milamina ty constitution ty raha ty nety nahatsika ny firenena amin'izao fotoana zao fa andao anangana assemblée constituante. Ny assemblée constituante tiako zavaina kely aloha izy io zany dia mamolavola ny constitution. Mikasika ny anteny meram-pirenena izay dia azo lazaina fa mbola tena misavorivory tanteraka ny fomba fiasa anatiny indrindra amin'ny tsy fifankazahoana noho ny tsy fifanarahany ny lalana velona.
Mikasika ny anteny miaram-pirenena izay dia azo lazaina fa mbola tena misavorivory tanteraka ny fomba fiasa anatiny, indrindra amin'ny tsy fifankazahoana noho ny tsy fanarahana ny lalàna velona tamin'ny fifidianana izay ho mpikambana eo anivon'ny birao maharitra. Repoblika no mitondra ny Madagasikara ankehitriny ary fanarenana no ilaina ka izay fototra rehetra ka manelingelina dia tokony asiana mpanavaozana avokoa. Eo amin'izay pejy politika izay hatrany miozongozona tanteraka ny sezan'ny filohan'ny anteny miaram-pirenena ankehitriny mahalona ny zava-misy hatramin'ireo mpiray fihaviana aminy aza dia efa samy laza ary tsy manaiky intsony ny fampiasana ny anaram-poko eo amin'ny fiarovana ny seza ho azy ireo dia iray ihany Madagasikara ka tsy tokony ho zarazaraina noho izany mpitantana mijery ny faritra rehetra no ilaina indrindra eo amin'ny fahefana mpanao lalàna fanadihadiana. Andro faefatra farany amin'ny fivorian'ny fitsarana avy momba ny lampanorenana androany andininana ny fitarainana napetraky ny vondrona PMP amin'ny andravana ny birao maharitra eo anivon'ny anteny miaram-pirenena. Marina fa maneho ny fiarovantenany ary nitondra sosokevitra trano ny filoam-perinasa Razana Masoa Kristina amin'ny fiarovana ny sezana dia ny fanitarana ny birao maharitra izany. Taoriana ny fanovana ireo mpikambana eo anivon'ny assez na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana nefa dia fa saika mamaritra ny didim-pitsarana izay ivoaka ny rehetra. Voalohany teto amin'ny tany sy ny firenena mantso no nisy ny mpitondra sy mpitantana androm-panjakana tsy mitovy fomba fijery amin'ny filoham-pirenena. Noho ny fihetsika izay nataon'ity filohan'ny anteny miaram-pirenena ity anefa dia nanambara ireo tanora avy amin'ny faritra Fianaratsoa fa tsy tokony ampiasaina mihitsy ny resaka foko amin'ny fiarovana ny seza. Izany dia tsy manaiky intsony ny fampiasana ny anaran'ny foko rehefa misy fakana toerana, fakana plasy. Rehefa miozongozona ny plasinao dia ampiasainao ny anaran'ny foko hakanao toerana. Rehefa miozongozona ny plasinao dia aminay zany dia dika fa tsy mendrika aminao tsony ny plasy iny. Na ny plasy ary zany efa tsy atianao koa. Dia aleo manaja tena miala. Dia menan'olona hafa amin'izay tompon'andraikitra firy taona izy no mitondra eo. Tsy mijery akory izy any amin'ny tany misy anazy ny faritra fiaviany any. Rehefa misy problème eo amin'ny plasiny izy hainy mihitsy ny manangona an'ireo olona reo. Izay zavatra izay dia efa zavatra efa tena tsy ikena intsony zany. Azy ireo ihany koa raha toa ka nisy ny fanoloana ny filohan'ny anteny miaram-pirenena dia tokony olona tsy manana firena amin'ny tanila ary ny fampandrosoana amin'ny faritra rehetra no asolo ny filohan'ny anteny miaram-pirenena. Fa ny tokony izy zany aminay tokony fampizarana ny andraikitra eto anivon'ity firenena ity. Tokony fampizarana ny andraikitra ohatra misy mouvance ravalimana ange ao maranisa, misy MMM ange ao maranisa, misy ohatra hoe mampiray ao maranisa. Tokony hoe mba hoe ifampizarana ny andraikitra eto amin'ity firenena ity. Herinandro avy izao moa izay anandanja tokoa amin'ny tantaram-pirenena ny valin'ny fitoriana napetraky ny PMP eo ihany koa ny fanolorany anarany izay ho Prime Ministre izay efa nambarany filoha tatsy New York fa ho fantatra amin'ny fahatongavany eto an-tanindrazana. Iverenantsika ny lafiny fiarikarena mialohan'ny vadiantsika eo amin'ny pejy sosialy. Ho an'ny mpamokatra iray, olona 100 no mivelona amin'ny fandrariana arona vita amin'ny rofia manomboka amin'ny famokarana ireo akora fototra izany ka hatramin'ny famarotana azy eny an-tsena. Eo amin'ny R1,00 ka hatramin'ny 5,000 sy R2,00 ny vidin'ny iray. Ankoatr'ireo amidy eto amin'ny tsena anatiny arona vita malagasy miisa 5,000 no ahondrana ny ivelany isan-taona. Ireo firenena Europeana sy Japon no andefasana ireo entana ireo. Fanadihadiana hoentiny sitraka Ravony Arsan. Dingana maro no andalovan'ireo arina vita amin'ny rofia mialohan'ny atongavany eny an-tsena. Ho an'ny eto, olona enina no misahana an'izany, eo ireo manjaitra, eo ireo manaingo ny fon'ilay arona mialohan'ny ametahana izany. Misesisesy ny fanatanterahana ny asa, miankina amin'ny modely atao kosa nefa izay asa izay. Asa atao tanana avokoa ireo. Inona keny dingana raha an'ilay arina zany mialohan'ny avitana azy hoe mandalo inona dia mandalo inona avy. Ty zany zao vita ohatr'izao zao iny lamba iny dia alaiko ty baoritra ty dia manety baoritra zany. Dia ty atezako ohatran'izao. Apetaka aiza zao io baoritra? Ty zao mba voaeto zany dia apetako amin'ity vavana arona ty ohatr'izao dia izay voasairina. Olona an'arivo no mivelona amin'ny fandrariana arina vita malagasy, miatomboka amin'ireo tantsaha mamokatra ireo akora fototra any amin'ny faritra ivelany Antananarivo
ka hatramin'ireo mpivarotra maka entana eto amin'ity mpamongady ity. Isan'ireo miara-miasa akaiky aminy ireo mpanao asa tanana avy any amin'ny manodidina. Ianao zao efa firina ny asa teto? Efa 10 taona mahery. Dia hoanareo zao rehefa hoe manao antony azy itony dia firina ny faharetany havitana ohatra hoe anankiray aminy? Tsy voafetra fa ny sary zany be da be. Dia arakaraka le dessin le izy. Fa eo amin'ny mahavita hoe manodidina sary 300 400 isan'andro zany. Manerana ny Madagasikara no akana ireo akora vatsika ho arona. Antony iray mety hampiovaova ny vidin'ireo asa tanana vita malagasy ny tsy fisian'ny akora na ny fahasarotany ny fiakaran'ireo akora eto Antananarivo renivohitra. Ny fitadiavana akora indray izy aloha misy fotoana tena sarotra e. Ohatra zao hoe rehefa amin'ny périodany ohatra hoe ny rofia zao ohatra, rehefa avy be ny orana dia tsy tafiakatra avy any ambanivohitra ny rofia. Dia misy koa ohatra hoe ny matière première ampiasaina kosa ohatra reny tsihy reny izay alaina avy any Tamatavy miakatra makaty dia rehefa fotoana letchi reny dia sarotra ihany koa ny fitadiavana anazy. Na eo aza nefa izany tsy fisian'ny akora izany, maro toerana ny vidin'ny arona amidy eo amin'ny sapanina makany Ambohitrimanjaka raha ny fanazavan'ireo mpivarotra. Arakaraka ny habeany no hamerina izany amin'ny ankapobeny. Eo amin'ny 2,000 ka hatramin'ny 3,000 ariary eo ny tombony azo amin'ny arona iray raha ny fanazavana azo. Ny vidiny izany tsy miova ny anaovana azy fa ny mpividy izany no tena tsy mbola misy. Fa mitovy ihany ny vidiny. Fangalana anazy sy ny varotana azy izay foana. Ny arona ry zao amidy 15 000 ariary na 12 000 ariary. Izany hoe manomboka amin'ny ohatriny hoe zany raha ohatra ka hoe reny entana voalavo. Io zao manomboka ny atao hoe 10 000 ariary manomboka. Dia arakaraka ny varotana azy zany dia arakaraka ny habeany koa. Misy hoe amidy 25 000 ariary, 20 000. Izay ny panier zany. Tsy mijanona eto amin'ny tsena anatiny ihany ireo arona vita malagasy ireo fa aondrana ny ivelany ihany koa. Arona ny isa 5 alina taona aondrana tany amin'ny firenena Europeana sy Japon tamin'ny taon-dasa. Misy entana alefa ny ivelany foana isam-bolana saingy ny volana Desambra no tena be mpitady ireo asa tanana vita malagasy ireo. Fa andro iraisam-pirenena maromaro no ankalazaina amin'ity anio ity ka anisan'izany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny rano. Ny 17 ny malagasy ihany no mahazo rano fisotro madio. Manana rano betsaka i Madagasikara fa ny fikarakarana no tsy ampy. Raha ho an'ny eto an-drenivohitra manokana ampy ny rano madio vokarina fa ny fahasimban'ireo fantsona no anisany mampaloto ny rano. Antony mety mahatapaka ny rano matetika ihany koa izany fanadihadiana hoentin'ny Zorakotondrina. Mahatratra amin'ny 10 kilometatra ny halavan'ny fantson-drano manerana Antananarivo sy ny manodidina raha tsy resaka afa-tsy ireo fantsona lehibe. Efa antitra ny ankabeazan'ireo fitaovana ireo ary maro no vaky matetika ankehitriny. Rehefa avy ny orana, mitsika any amin'ireny vaky ireny ny rano maloto. Fatapahan-drano aty aminay aty amin'ny faritra atao madinika izany isaky ny amin'ny 4 ora eo ny tapaka dia tsy miverina raha tsy amin'ny enina sasany na amin'ny enina. Le rano izany rehefa avy ny orana dia tena maloto le rano. Dia raha tsy afaka eo amin'ny adiny 5 eo tsy misy rano madio mihitsy. Faritra maro ihany koa anefa no fantatra ankehitriny fa miaina fatapahan-drano isan'andro toy izany ny any Ambohidrapeto, Itaosy, Ivato sy ny faritra avoavo rehetra eto an-drenivohitra. Mamokatra hatrany amin'ny 5,000 ariary ka hatramin'ny 4,000 ariary metatra toratelo isan'andro ny orinasa jirama ho an'ny eto an-drenivohitra. Ampy ho an'ny olona 5 tapitrisa izany raha toa ka mahalany rano 300 litatra isan'andro ny olona iray izay sahala ny isan-taonany araka ny fanadihadiana. Mampiasa herinaratra ny avy eo anivon'ny jirama mba hisintonana ny rano ho any amin'ny siniben-drano. Miteraka fatapahan-drano ihany koa ny fatapahan jiro amin'ireny toeram-pisontonana na station de pompage ireny. Ny fanamboarana atao amin'ny fantsona no antony voalohany mahatonga ny fatapahana ny rano matetika. Antony voalohany zany mety hoe izay mazana mety hitantsika eny amin'ny faritra misy antsika fahavakisan'ny fantsona. Amina toerana anankiray fantsona lehibe iray zany hoe mitsinjaran'le rano dia mety hoe iny fantsona iny mitondra mamatsy toerana lehibe anankiray ka raha misy fahavoazana iny fantsona iny dia mazava ho azy fa misy fatapahana ny famatsiana rano. Efa maro be ihany koa ireo tetikasa madinika mikasika ny famatsin-drano eny anivon'ny tanàna maro samihafa manerana ny nosy.
Isan'ny misongadina amin'izy ireny ny tetika asa dioranoasy izay sady misahana ny famatsian-drano fisotro madio no manentana ihany koa amin'ny fidiovana indrindra ny fanasana tanana. Efa misy ny zava-bitana amin'ireo toerana maro any ambanivohitra. Anombotsika amin'ny fanamafisana ny asa satria efa betsaka ny vokatra azo. Eto moa zany dia lazaiko fa eo amin'ny arivo eo ny lava-drano vita any ambanivohitra rehetra any. Misy tanàna eo amin'ny 50 tanàna lehibe zay nampitombona ny borne fontaine ao aminy. Raha ny fanadihadiana, ankoatra ireo famatsian-drano ataon'ny jirama, manodidina ny 20 tapitrisa $, isan-taona amin'ny famatsiam-bola ilain'i Madagasikara amin'ny famatsian-drano fisotro madio sy ho fidiovana mba hanomezana fahafaham-pon'ny olona rehetra manerana ny nosy. Fa ankalazaina androany ihany koa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny aretina trisomia. Raha 30 no isan'ireo manana io karazana fahasembanana io no raisina teo amin'ny ivitoerana iray tany am-Piandohana, mahatratra 10% izany ankehitriny. Mandany 2 alina sy 1 hetsy isan'olona ny fikarakarana azy ireo ao anatin'ny 2 volana, 4 alina ariary ny vola lany ambony alohan'ireo iray aman-dreny amin'izy ireo. Misy amin'ireo nobeazy natao no efa manana anton'asa ankehitriny ka eto Andriatsilavo. Afangaron'ny olona mazana ny atao hoe olona dala sy ireo manana fahasembanana ara-tsaina sy ara-batana. Tsy adala araka izany ireto ankizy sy tanora ireto fa manana fahasembanana avy any am-boka. Antony maro samihafa no mahatonga izany raha ny fanazavana azo. Ny antony maro misy avy amin'ny chromosome anankiray, misy koa zany ndao koa ny maromaro le izy fa na voajanahary avy any mireny koa le izy zany misy raha antony tsy fantatra misy fa dia hoe manana fahasembanana fotsiny le raha ohatra ka misy le amin'ilay resaka raha zany dia misy izay zavatra zay le izy incompatibilité sanguine dia zay mahatonga an'ilay hoe tsara zany le ohatra ny mpivady vao reny na hoe olona hivady dia manatona dokotera izy ma mijery izay le fitiliny zay mahafantarina aloha mety tonga amin'izay zavatra hoe zareo mety teraka sa tsy teraka dokotera manome torohevitra. 2 volana hatramin'ny 50 taona no raisina eto amin'ity ivitoerana ity. Misy fetritra ny isa tadiavina eto ary tsy voatery ho voaray araka izany izay rehetra mangataka apiditra ny zanany ato. Tezaina zaka tena araka izay tratra ireo ankizy ary mitovy sy mizaka ny zo tahaka ny ankizy rehetra izy ireo. Tsy aretina fa fahasamihafana no iainan'izy ireo ary fahasamihafana ahafahan'izy ireo miaina eny anivon'ny fiarahamonina. Nanao équitation dia tegna masoavaly dia nanao tennis dia nanao piscine koa dia côté lafy. Nafinaritra tsara ka, tena tsara mihitsy. Tsara ny ambiance, lomano, sakafo, miray milalao karta, mirahira, petsapetsaka. Mazoto mianatra tsara mivisatra avy eo. Mazoto tsara ka, isan'andro tsy maintsy mazoto foana mihitsy fa tsy mahazo kamokamo zany. Non, monsieur. Tena soavaly, tatetika. Sy ny omby, sy misy bitro, karakara sakafo, karakara divahina hakanay, zay Mexico. Miaina toy ny ankizy rehetra, avy nitsangatsangana izy ireo androany. Misy karazany 3 izy ireo amin'ny ankapobeny, ny atao hoe trisomie faible, ny moyen ary ny trisomie forte. Tsy voatery hoe mifototra akory na koa hoe manambady havana vao miteraka sembana ny olona. Antony maro no mahatonga izany: ny fisotroana, ny sigara, ny ady lava ao an-tokantrano sy ny maro hafa. Azo atao tsara ny misoroka ny fahasembanana araha ny voalazany ny tompona andraikitra. Ny fisotroana dia filaminana zany raha eo anivon'ny ankapobeny zany dia filaminana eto anivon'ny firenena mba tsy hanana problème souci ny olona satria zany fa problème souci zany mahateraka disadisa ao anatin'ny tokantrano mila filaminana ny olona rehetra. Eo ihany koa zany le fisorohana ny olona hoe mba ezahana hoe mba tsy dia sotro ihany koa ny olona zany rehetra zany dia ao anatin'le problème cas sociaux daholo. Ary eo ihany koa zany zavatra voajanahary sy mety ho tonga noho ny zava-misy mety ho tonga ho an'ny tsirairay. Olona 430 no miandraikitra ireo sembana ireo ankehitriny. Efa misy sampana 710 ihany koa manerana ny nosy mikarakara azy ireo ankoatry ny eto andrenivohitra. Nanampy azy ireo ny fanjakana malagasy teo aloha. Taty aoriana tsy nisy intsony izany fanampiana izany. Misy ihany koa ny faritra izay tsikaritra fa ahitana ankizy trisomika marobe eto Madagasikara.
Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray efa nikarakara ny taratasy andraisana azy ireo mpiasa-panjakana raikitra araka ny voalazan'ny filoham-pirenena ireo mpampianatra karamainy ny iray aman-dren'ny mpianatra. Mbola tsy nisy valiny izany hatramin'ny volana febroary farany teo. Efa misy kosa ny komisiona mitsangana andinika ny taratasy-pangatahana izy ireo. Fanazavana. Mais depuis les mois derniers, la commune d'Ambat a son CSPT dans les champs des beaux matins pour travailler les femmes occupées de la basse-cour. Iray amin'ireo mpampianatra 5,9 karamain'ny iray aman-dreny na antsoina mahazatra hoe maître Fram eto Madagasikara ity lehilahy mpampianatra ny taona fahadimy ity. Tahaka ireo namany, mbola miandry izay fandaharana na fikarakarana asaina ataony izy ho fanatanterahana n'ilay fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblika hampidirana azy ireo ho isan'ny mpiasa-panjakana. Raha ny antotanisa, 570 ny mpampianatra manerana ny nosy izy ireo. Fampanantenana ny filohan'ny Repoblika tamin'ny fianianany tetsy Mahamasina ny 14 janoary lasa teo ny hoe ampidirina mpiasa-panjakana raikitra avokoa ireo maître Fram ireo rehefa nanana olana amin'ny fandoavana ny tampi-karamany hatramin'izay. Efa nikarakara ny antota-taratasy mikasika izay fidirana ho mpiasa-panjakana izay ny ampahany amin'izy ireo araka ny fanadihadiana natao. Efa misy ihany koa ny komiti natsangana manokana andinika ny fandraisana azy ireo. Mbola tsy voafaritra kosa nefa hatreto ny hoe ahoana ny anasokajiana ireo mpampianatra Fram ireo, ho raisina avokoa ve ireo mpampianatra Fram rehetra sa hisy ny sivana atao, ary tonga dia ho raisina mpiasa raikitra ve izy ireo sa andalo ireo dingana maro andalovan'ny mpiasa rehetra ho raisiny ny fanjakana. Vaovao avy any amin'ny faritra kosa no nizantsika ny fampalam-baovao niakatra fampanoavana tsy fitsarana mpanao famotorana ny filoha lefitra faharoa ny PDS ny tanànan'ny Mahajanga io maraina io. Fanapara-pahefana io nanenjehan'ny Biancoa sy ny ampangana azy. Nahiditra amponjavonjimaika araka izany ity filoha lefitra faharoa ny PDS ny tanànan'ny Mahajanga ity. Nisy ny fitokonana nataon'ireo vahoaka Pombazy nanoatra ity fanapa-kevitry ny fitsarana ity teo anoloan'ny lapan'ny tanàna ny tolakandro teo araka ny vaovao voray avy any an-toerana niditra tao amin'ny sampana vonjitaitra any amin'ny hôpitaly be Androva ity filoha lefitra faharoa ny PDS ity no ny aretina nahazo azy ary mbola mandray fitsaboana ao amin'ny hôpitaly io hatramin'izao raha ny vaovao voray hatrany. Eo amin'ny tontolon'ny faritra kosa indray tahaka ny zava-nitranga tamin'ny faritra maro teto Madagasikara, nitomby ihany koa ny isan'ny mpivarotra tsy ara-dalàna ao tampon-tanàna Antsirabe. Ankoatr'ireo ny mpivarotra maro izay tsy nandohetra tao anatin'ny vanim-potoana ny teteza mita nahagaga ny zava-niseho hatramin'ny omaly tany an-toerana valopolo isan-jaton'ireo mpivarotra tao Antsirabe nanakatona tsena ny sion-dresaka tatoato mahakasika ny fidiran'ireo tompon'andraikitry ny hetra avy etỳ Antananarivo no anton'izany ireo tompon'andraikitry ny hetra izay nilaza fa hampanaja ny lalàna ny tatrany vaovao ny tale regionaly ny hetra ny vakinakatra teo amin'ny fandraisam-peo ny Indien Razanson. Ny zavatra misy zany amin'izao fotoan'izao aloha dia misy hetsika atao amin'ny fampidiran-ketra eto vakinakatra nanomboka androany tamin'ny folo izy io zany dia ambara fa tsisy olona iray avy any Antananarivo aloha zany ahitsy le izy satria izay no malaza be mihitsy ny amin'izao fotoan'izao hoe tonga ny avy any Antananarivo tsisy avy any Antananarivo fa olona avy eto vakinakatra daholo zany manao ny hetsika. Izay fampidiran-ketra moa zany natao dia izay no hoe ezahana hanatsara satria nahoana ny hoe ezahana hanatsara efa miverina tany-talalàna tsika dia raha ezahana kosa ny hiverina amin'ny ara-dalàna na fampidiran-ketra ary. Ny hoe fepetra moa zany ny fepetra dia efa nisy hatramin'izay fa noho ny zava-nisy teto amintsika zany dia ohatra mipetraka fotsiny teo izy ireo dia izay no mamantonga antsika hoe hiverina amin'ny tany tan-dalàna tsika hiabeharina ny lalàna dia samy hitany tsirairay raha ohatra hoe nanao fadisoana ianao dia tsy maintsy ho voasary satria ny lalàna no arahantsika. Nisy arak'izany ny fiona teo amin'ny foibe paritry ny hetra ny Moraig tany amin'ny faritra Vakinakaratra ny solotenin'ireo mpivarotra sy mpanjifa tany an-toerana io atoandro io. Tapaka nandrisy izany fionana izany ny fanokafana indray ireo tsena mitokana ary ny fanohizany tompon'andraikitry ny hetra ny asany fa indrindra ny faneken'ireo mpivarotra ny andoha araka ny tokony ho izy ny hetra eo anivon'ny fanjakana.
Fa commune sivy ao amin'ny distrika eny Atsimon-drano nanomboan'ny solombavambahoaka ary zao narandriary malala ny tatitra momba ny asa vita nandritra izay nahalany azy izay. Tao anatin'izay 3 volana izay, ezaka azo tsapain-tanana vitany ny fanohanana ireo mpitatitra ao Atsimon-drano tsy hampiakatra ny sarandalana. Eo amin'ny fitsinjovana trano ireo vahoaka manainga ny solombavambahoaka izay lany niaraka taminy tao Atsimon-drano izy hiara-iasa amin'ny fanadihadiana. Tsy mba kobakambava fantazona ny teny nomeny nandritra ny fampelezan-kevitra ny solombavambahoaka ary zao narandriary malala. Toy ny nampanantenainy, nanomboka ny fitsidiana ireo commune ao amin'ny distrika ny Atsimon-drano izy nandritra ny herinandro ity, fotoana izay nanaovany tatitra sy ny anohy ny etaetan'ireo vahoaka nametraka ny fitokisana taminy. Fa sambana hatramin'ny tanin'ny tany, mba nisany zany hoe député, anao tatitra amin'ny vahoaka teto Tanetibe na teto Ambohidrapeto manontolo. Zava-dehibe aminay zany. Fotoana iray ihany koa nahafahan'ny solombavambahoaka ary zao narandriary malala nanazava tamin'ireo vahoaka ny antony ny arahany tamin'ny vondrona matanjaka ao amin'ny antenimieram-pirenena ity vidiana ny teny fotony ity. Fa ny fiarahana amin'ireny vondrony ireny toko dia fiaraha-miasa fa tsy midika fa mivadika any amin'ireny vondrony ireny ny tenako fa ny tenako dia indépendant. Ary indépendant tsy voafatotry niza tsy tratran'izany déséance zany tsy misy zany. Ho fitsinjovana trano ny tombontsoan'ireo vahoaka manao antsoavo amin'ny solombavambahoaka izay voafity niaraka taminy tao Atsimon-drano izy hiara-iasa aminy. Tanjona amin'izany ho fanasoavana ireo vahoaka. Mila mirahina ny solombavambahoaka mba manao pression any amin'ny gouvernemanta mba hahafahanjareo mitady vahaolana satria ianareo vahoaka efa tena ao anatin'ny fahantrana tanteraka. Olona roa izahay no fidinareo teto amin'ity Atsimon-drano ity mba hafaro azy raha matoa député eo. Ny vahoaka no jerevantsika fa tsy ny atoko politika re. Oka isika hijery ny vahoaka, oka isika hijery ny tombontsoam-bahoaka. Commune sivy no nisatara ny solombavambahoaka ary zao narandriary malala ny tatitra ny asa vitany hatramin'izay. Andranona ohatra, Ambavahitokana, Bemasoandro, Itosy, Alakamisy ny Fenoarivo, Ambohijanaka, Andoran'ny Fotsy sy Ambohidrapeto. Fizarana nofokena amin'ny tampihavanana no namaranana ny fotoana teny amin'ireo commune izay nandalovan'ireo. Samy nahazo ny anjarany avokoa ireo solotena avy amin'ny fokontany tsirairay avy ao amin'ny commune ireo. Isorana amin'ny monsieur le député vitany tokoa ny zavatra niteneniny afa dia mbola betsaka ny zavatra ho ataony amin'ny commune Ambohidrapeto tsy hoe famonoana omby ihany. Efa niteneniny teo moa programme anasa anakifito. Ary tsika vahoaka ihany koa ny tena tokony io fa raha na hiasa rery ary isika tsy afaka miasa rery mihitsy raha tsy misy mpanohana. Misaotra anazy mihitsy amin'izao zavatra nofokena amin'ny tampihavana zaray leta babako zao. Izay semba na député mba anano fa tena na eny an-tanana ary zay dia sahirana tena sahirana mahitsy. Vao misakana gouvernemanta dia makany amin'ny tromponina hoe inona no mba hijerevana ny zoany semba. Mbola satratram-bavarano ihany ity nanome toky ny solombavambahoaka ary zao narandriary malala fa hifanakaiky hatrany amin'ireo vahoaka mandritra ny fehim-potoana iasany ao amin'ny antenimieram-pirenena. Vaovao amin'ny lafiny kolontsaina kosa no hitantsika ny fampahalam-baovao. Anisan'ny ankalazaina amin'ny ity anio ny andro iraisam-pirenena ho an'ny poezia. Manan-karena isika malagasy amin'ity zavakanto iray ity, harena miendrika vakoka fa indrindra ihany koa harena mivoatra manaraka ny vanim-potoana. Nisy ny fanaovana antsaton-kalo, mitety vohitra sy ny famelaberaran-kevitra nataon'ireo avy eo amin'ny avatsa UPM sy ny faribolana sandratra androany mba hanamariana izany. Ny andindiny avy hatrany. Voalohany amin'ny fotsiny dia fa mampitelindroa ny sarambaben'ny olona sy sarana izay tandrefo hoe ino izay diomena manakan-dala raha zakana mihinana anareo herinandro tsy hovalana fa mitorona teo ihany. Kanto emifoana saingy tsy dia ifatohan'ny maro ny hoe inona maro ny atao hoe poezia. Ireo mpianatra no mifantoka amin'ny tadiny valin'izany fanontanian'izany matetika. Tsy kanto fotsiny ihany anefa fa tena niainana amin'ny poezia teo amin'ny malagasy fahiny. Tsy voatery ho asa soratra foana araka izany no isehon'ny poezia. Ho amin'ny malagasy, isan'ny poezia ambava efa nalaza ny haiteny. Tsy dia mifanalavitra ny tononkalo na poème sy ny poezia. Mpirahavavy mifameno ihany izy roa ireto. Ny poezia moa zany dia zavakanto vitan'ny teny. Zay ny famaritana nataon'ny Simeon Radzonazy zay FMTS indray dia hoe poezia harena ankibon'ny teny.
Ohatry ny hoe arenakibon'ny tany arenakibon'ny teny ny poésie zany hoe avy amin'ny alalan'ny teny zany nandrafetana amin'ny poésie izay natao ambabon'ny fo sy afinaritra saina ary ampitakafatra ihany koa ny poésie. Maro ny malagasy no miangaly ny resaka poézie eto Madagasikara. Ahitana azy avokoa rehefa resaka kanto sy haisoratra. Nivoatra nanaraka ny fivoaran'ny vanim-potoana ihany koa ny poézie malagasy. Nirafitra ny rima ary lasa niendrika tononkalo izany taty aoriana. Raha ny tononkalo malagasy no tenenina dia nisy ny haiteny mbola tsy nisy ny soratra teto amintsika, fa rehefa tafiditra teto ny soratra ka noraketina an-tsoratra dia tonga teto ny tononkira kristianina izay manana ny endrika isan'andinina dia nakatahaka an'iny tsika. Ary rehefa taty aoriana aza rehefa tsika tsy nampiady rima taloha fa niraisintsika ilay rima nentiny tandrefana andravahana an'ilay tononkalo. Raha tononkalo malagasy fa iny dia lasa na ataontsika hoe nisy rima ny tononkalo malagasy taty aoriana. Efa maro ihany koa ireo tanora ankehitriny no mianko ao anatin'ny fanoratana. Kanto malagasy tsy azo ariana ny poézie. Misedra olana nefa ny famoahana ireny sangan'asa ireny, indrindra fa ho an'ireo vao miditra amin'ity sehatra ity. Arakaraky ny diran'ny teknolojia eto amintsika dia mandalo vanim-potoan-tsarotra ny seha-panoratana na fotsiny aza hoe fanotana boky ho an'ny mpanoratra satria mila voly izany kanefa eo etsy andanin'izay ny olona miakamo mamaky boky ary raha malala koa ny tany tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra eto amintsika dia misedra olana fa kosa efa manomboka mahazo vahana ny toeran'ny poézie eto amintsika. Mivoatra manaraka ny toetrandro ny poézie, efa tafiditra ao anatin'ny kolontsaina amin'izao vanim-potoana izao ny slam. Kolontsaina amerikanina izy ity, nefa hain'ireo malagasy no nampifandray azy amin'ny poézie tamin'ny alalan'ny fanaingona sariteny ireo hevitra tiana hambara. Tsy voatery soratana izy ireny, anisan'ny mampiavaka azy indrindra ny fampironana azy eo no eo. Ndretraretra teny tsy hitanao ny tontolon'ny poety izao tontolo izao kanefa ny zazalankanja sisa tsy hitanao ho hitanao manja ka rosorosatran'ny zazalankanja fa rehefa roso ianao momo amin'izany izy zava-manitra sady havatrao no zavatr'Andriamanitra. Amaranana ny fampahalam-baovao Torsten Hagen, filoha-mpamorona no sady tale jeneraly ny orinasa croisière Viking River Cross ao Avignon ao Frantsa. Tao anatin'ny 17 taona nahavita nanangana orinasa fantataza iray niavaka ny zava-bitany tamin'ny fitokanan'ireo sambo miisa 20 ao anatin'ny herinandro tany amin'ny faritry Eoropa sy Azia. Anisan'ny nahazoany ny diplôman'ny Guinness 13 sy 14 Tao anatin'ny andro iray, 7 isan'ireo sambo notokanina vitan'ny orinasa croisière Viking, 3 tao Frantsa, 3 tao Rostock ary ny iray tany Allemagne, 2 hafa tao Amsterdam sy Pays-Bas. Mitotaly 12 ny isany, 2 andro no nanokanina izany manoloan'ireo olona manakajy sivily sy manam-pahaizana eo amin'ny seranatsambo iraisam-pirenena ny 17 Martsa alarobia lasa teo. Androany no notokanina ny sambo 2 hafa tao Portugal. Ny aiky ny akantony zava-bita sy ny mampiavaka ireto sambo ireto ny vahiny nitsidika tamin'ny fanokanana. Tsy mitovy amin'ny sambo mitondra teratany mpitsidika rehetra ity zava-bita ity. Mahatratra 3 alina ireo mpiasa miasa miaraka amin'izy ireo nanamboatra an'ireo sambo ireo. Ilay sambo kosa avy eo mahazaka mpandeha 900 manana efitrano 350. Kely raha oharina amin'ny sambo rehetra mpitondra mpizahatany kanefa misy fitaovana rehetra ilaina. Nandritra ny lanonana tao Avignon no nanaovany teo anivon'ny Guinness fanaraha-maso ny mampiavaka an'ireto sambo ireto. Manakaiky ny Palais des Papes ao Frantsa ny rindrina manatantara an-toerana izay efa narivo taonany maro ary teo ambonin'ity sambo lehibe ity no nanatanterahana ny hetsika fanamariana. Tao anatin'ny 3 taona, 30 nisan'ny sambo tarika vitan'ny croisière Viking River Cross ary amperinasa. Raha nambaran'ny Torsten Hagen 17 taona niainga tamin'ny tsy nisy no nampitomboana ka nahavitana ny ohatran'izao niaraka tamin'ny mpiara-miasa akaiky aminy. Finday 2 no fananany tamin'izay. Ankehitriny miisa 350 ny sambo an'ny orinasa croisière Viking izay tantanan'ny Torsten Hagen. Ahitana izany ao Eoropa, Russie, Ukraine, Chine, Asie du Sud-Est ary Egypte. Mapaiky volana ny fihezanana nataon'ireto mpinamana roalahy nahavita ity tetikasa goavana na itapan'mbazana ity. Niainga tamin'ny zava-misy teo ampelantanana no nentina nanatanteraka sy nananganana ny orinasa ka ahitana ny sambo Viking manerana ny vazatany efatra. Tsy misy mafy tsy laitra ny zoto hoy isika malagasy voapirofo n'ireto vahiny ireto ny fahamarinana ny fomba fiteny io.
Dia mifarana hatreo ihany koa ny fampahalalam-baovao tamin'ity hariva ity tomboky lahy sy tomboky vavy. Isaorana ianao niaraka taminay hatramin'ny farany mamefy tananao indray raha mpitso amin'ny iray ora veloma tompoko.